volana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Fifaliana ho any indray ry havana ny miaraka aminao indray amin'izao conférence androany zao ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitahinana eo amintsika tsirairay avy. Androany dia Kristy mihitsy no resantsika, Jesosy Kristy ilay menarana varahana. Ka maky teny aloha tsika amin'ity androany ity ny vaky teny zay ho resantsika eto zany dia Apokalipsy toko voalohany andininy fahavalo, Apokalipsy toko faharoa andininy fahavalo, Apokalipsy roa amby roapolo andininy roa ambin'ny folo sy ny telo ambin'ny folo. Zany ny vakitsika kely vetivety. Ndao ary Apokalipsy toko voalohany dia ny andininy fahavalo. Ao amin'ny Apokalipsy iray manontolo dia ambaran'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga ao ireo anarana iantsoana an Jesosy Kristy. Ary mahatalanjonao dia zao hitao ny fitovizany anaran'i Jesosy Kristy tsy Andriamanitra. Hitao ary mahatalanjona mihitsy zany vaky teny zany. Ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andininy fahavalo ohatra dia zao ny voalasa rehefa miteny Kristy ty Apokalipsy ty: izao no alfa sy omega, hoy ny Tompo Andriamanitra, le ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy toa. Eto dia misy fiantsoana manao hoe zao no alfa sy omega, hoy ny Tompo Andriamanitra, le ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy toa. Zany ny anarana iantsoana an Jesosy Kristy atao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andininy fahavalo. Fa ny anarana iantsoana an'io Kristy ihany ilay menarana varahana moa no foto-kevitra lehibe n'ity conférence ity. Toy izao indray ny iantsoana an'io Kristy Jesosy Kristy io ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa andininy fahavalo indray. Apokalipsy toko faharoa andininy fahavalo dia ny tapany faharoa. Zao ny voalasa: izao no lazay ny voalohany sy ny farany zay efa maty nefa velona indray. Izao no lazay ny voalohany sy ny farany, alfa sy omega letery toko voalohany andininy fahavalo, fa ampindreto hoe zay efa maty nefa velona indray. Ary eo ny mahatalanjona atao amin'ny Baiboly, le Andriamanitra tsy toa, le Andriamanitra alfa sy omega, ino indray koa fa anononana ny Kristy atao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ary ny andininy fahavalo. Ary zao indray voalaza ny amin'ny Apokalipsy farany famaranana amin'ny Baiboly toko faharoa amby roapolo andininy roa ambin'ny folo sy ny telo ambin'ny folo, andininy roa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo. Dia zao ny voalaza: indro avy fangana ary eto amiko ny fahamaliko, mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Manambara an Jesosy Kristy le ho avy eny amin'ny raha olanitra ty toko sy andininy ity. Indro avy fangana, le ho avy eny amin'ny raha olanitra moa dia voalazany any amin'ny Matthieu, Marka, Luka, Jauna, Zefania, ny Baiboly iray manontolo ary amin'ny testamenta talosony filazany tsara fa hoe zanak'ondro tsisy kilema lay indro na dia le nandefina azy ary dia ahita azy indray rehefa ho avy eny amin'ny raha olanitra Kristy. Fa atao amin'ny Apokalipsy roa amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo dia zao: indro avy fangana ary eto amiko ny fahamaliko, mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Telo ambin'ny folo: izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Ny anaran'i Jesosy Kristy atao amin'ny soratra masina indrindra ty amin'ny famaranana amin'ny Baiboly iray manontolo dia zao: alfa sy omega, voalohany sy farany, Andriamanitra tsy toa, le maty nefa velona indray. Ry havana, Jesosy Kristy mihitsy no votoatin'ity conférence ity. Zany hoe le Andriamanitra ny andohany zao rehetrarehetra zao ary hafarany zao rehetrarehetra zao. Ry havana, zany no resahana eto aminao mandritra nyity conférence ity. Jesosy Kristy ny votoatiny resaka, ny votoatiny soratra masina sy ny Baiboly dia tsisa fa tsisa akory fa le Andriamanitra namorona atsika sy namonjy atsika. Tsisa akory ny votoatiny soratra masina fa le namorona atsika sy namonjy atsika, fiandohana sy ny fiafarana. Ary le ho avy tsy ho ela intsony, amary ny olona rehetra araka ny asany. Zany an'io menarana varahana resantsika hoe. Ry havana, zany le menarana varahana resantsika io. Andray mandeha tamin'ity Jesosy Kristy ity le Andriamanitra ny andohany zao rehetrarehetra zao sy namorona zao rehetrarehetra zao tamin'izy tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany, tamin'ny Andriamanitra tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany dia nahagaga fa tsy nisy CSB2 ve
tsy nisy klinika ave tompoko, tsy nisy hôpitaly mihaja ve natokana ho an'ny manam-pahefana, natokana ho an'ny olona ambony sy manamboninahitra na farafaratsina, toeram-piterana natokana ho an'ny olombelona ohatra antsika zao, tsy misy ve? Fa ino le Andriamanitra le nahary an'izao tontolo zao, tonga nofo tetỳ ambony tany, teraka any ampinanam-bilona, any ampinanam-bilona, any an-tranomby. Inona ny sary, inona ny fahamarinana tiany zany aseho? Ary zay no resantsika eto androany, misy zava-miafina lehibe ao amin'ity Andriamanitra, ao amin'io Kristy io ry havana, ary manasanao a io diniana lalina, io Jesosy Kristy io diniana lalina, io fakafakana. Fa zay rehetra nandinika, eny mikasika fotsiny ary morotongon'akanjony, de niova, sitrana, afaka, ary na jiolaza, jiola efa ialaina, afaka minitra foy, tafaresaka tamin'io Jesosy Kristy io, niova, ary nahazo antoka alohan'ny hafatesana fa ho voavonjy izy. Koa manasanao a, ndo mba jerena kely mystère n'ity Jesosy Kristy ity, mba tsy ho variana amin'ny fotopontsika, mba tsy ho variana amin'ny lalàna isika, ho variana amin'ny soratra, fa ndo ho variana amin'le tena izy, votoatiny zavatra de Jesosy Kristy, de le Andriamanitra namorona sy tompon'izao rehetrarehetra zao. Ndo aritsika maky tamin'ny fahatongavan'ny ty Andriamanitra namorona atsika ity, ny androany zavatra rehetra tonga nofo, ao tsika ny akalesona lehibe amin'ity androany ity. Ka manasanao a ivavaka aloha isika. Andriamanitra be fa zavatra rehetra, enao mivatana mihitsy Kristy nodinianay amin'ity androany ity, ilay menarana varahana, ny andohan'ny zavatra rehetra, le ny andohan'ny aina, napisy ny aina, ary iantefan'ny zavatra rehetra. Jesosy andinika anao mivatana zay amin'ity androany ity. Ko ary tsy eto ny fanamasinao Andriamanitra, ampiteneny ty mpanompolanao ity, ary aza velanao Andriamanitra, andeha rery zahay araka ny hevitra sy ny fisainanay, andeha araka ny atokomona misy anay, fa ampisy Andriamanitra tena ibanjina ahitanao Andriamanitra ato amin'ny teninao. Misaotra Tompo, amen. Luka toko 2 no jerevantsika, angalatsika fahamarinana ndray, teny mahasoa sy mahavelona amin'ity androany ity. Luka toko 2 ary ny 7 de zao ny voalaza. Luka toko 2 ary ny 7 tapany by zany, toko 2 de ny 7 tapany by de zao ny voalaza. Avakitsika mihitsy ny 7 ray manontolo. Ary miteraka ny lamatoany izy, Maria io resahany io, ary miteraka ny lamatoany izy ka no didiny lambanjaza, ka nampandriny tao amin'ny fihinanam-bilona, fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny. Ry havana, ambaran'ny Luka toko, ambaran'ny Luka, filazany tsara ny masin-dalioka, fa teraka tao am-pinanam-bilona, nateraka tao amin'ny finanam-bilona. Le Andriamanitra namorona zao tontolo zao, tonga nofo tetỳ ambony tany, any am-pinanam-bilona niteraka. Ary le filazany soratra masiny de mahagaga, fa tsy misy nitoerany eo tao amin'ny tranom-bahiny. Inona zavatra reketiny zany ry havana? Inona zavatra reketiny zany? Ao amin'ny 9:12 ndray, Luka toko 2 9:12 de zao ny voalaza. Ary zao ny famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voadidiny lambanjaza mandry eo am-pinanam-bilona, any am-pinanam-bilona. Ny vilona resany tany de vilona ho an'ny omby, any de iza amin'ny olombelona ety ambony tany ry havana? Olombelona, raha olombelona mitafy nofo aman-drà, manaiky ho teraka any an-tranon'omby, any am-pinanam-bilona. Fa inona daholo ono anatin'ny tranon'omby finanam-bilona ao, inona avy no tokony hitantsika any? Tsisy salon any, tsisy seza, tsisy ninina, trano-pinanam-bilona. Fa maninona any amin'izany toerany zany no tonga Jesosy Kristy? Fa inona no fahamarinana sy votoatiny reketiny zany? Ry havana, 9:12 ihany, toko 2 9:12 tapany by de zao ny voalaza. De nandeha faingana izy ka nahita ny Maria sy Josefa ary ny zazakely nandry teo am-pinanam-bilona. Antitra terin'ny bokin'ny Luka, antitra terin'ny bokin'ny Luka, ny toerana naterahany Jesosy Kristy tany am-pinanam-bilona ho an'ny omby io zany. Ry havana, zany le Andriamanitra ivavahantsika.
mifanohatra tanteraka amin'ny toetsain'ny satana, toetsain'ny Lucifera, ny toetra ny entin'Andriamanitra nidina teto ambonin'ity tany ity. Lucifera dia natonga ny fahalavony dia zao niavonavina ny folo ary naniry ny hiakatra hatrao amin'ny toerana misy an'Andriamanitra, naniry ho Andriamanitra mihitsy. Fa ino Andriamanitra ny namorona zao tontolo zao rehefa niditra teto amin'ity planeta feno ota ity, dia zany toetsaina manetry tena sy mietry zany no nentin'Andriamanitra nidina teto ambonin'ity tany ity. Ry havana, misy teny manao hoe zay manetry tena no asandratra, fa zay manandra tena no ahetry. Mifanohatra tanteraka amin'ny toetsaina sy ny saina nalavo ny voarin'Andriamanitra, ny toetsaina nentin'Andriamanitra niditra teto ambonin'ity tany ity. Voalohany aloha tamin'ny fofeny fitiavana tsy mahafoy ny zanany nidinan'Andriamanitra tety ambonin'ity tany ity, tamin'ny fitiavana, mahazaka ny fitiavana ozy ny soratra masina. Fa akoatran'izany tonga tety ambonin'ny tany Andriamanitra. Nareo ve de mino fa le Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ve, tompony zavatra rehetra sy tompony hery rehetra, dia tsy anana ny fomba ahafahany miseho hoteraka ety ambonin'ity tany ity amin'ny toerana sy any amin'ny faritra tena ambony indrindra, saza ny mpanjaka sy ny olona manamboninahitra ambony indrindra. Fa nahoana Andriamanitra, le Andriamanitra tompony fahefana, tompony fanjakana sy ny voninahitra, no amin'izao sary zao no hidirana ety ambonin'ny tany. Ry havana, le Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tsy mpamorona fotsiny, fa sady pédagogue no psychologue. Andriamanitra dia mpampianatra ry havana sy mpanabe. Ary zao vao midina ety ambonin'ny tany fotsiny Andriamanitra, voateraka fotsiny tonga nofo tety ambonin'ny tany le Andriamanitra namorona atsika, dia nasehon'Andriamanitra ny fomba ahafahana mandresy, ny fomba ahafahana manadaraboka ny fahotana sy ny faharatsiana eto ambonin'ity tany ity. Dia zavatra anankiroa, fitiavana ary ny fanetretena. Fitiavana sy ny fanetretena. Ino le Andriamanitra namorona atsika tonga nofo ety ambonin'ny tany, ary amin'izao sary zao ny anehoany azy. Ry havana, dia zao maneho ny fotsika ne, maneho ny fotsika itoerana naterahan'i Kristy tety ambonin'ny tany io, maneho ny fotsika olombelona. Rehefa dinihana tokoa ny soratra masina ry havana, rehefa dinihana tokoa ny soratra masina, dia zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra mikasika ny fony olombelona, fotsika olombelona. Ao Marka 7, Marka 7. Manasanao mba resokeny ny baibolinao. Marka 7 ary ny 9:20. Tsisy valaka amin'ny ty toerana naterahan'i Jesosy Kristy. Inavo ny hitantsika any amin'ny finanam-bilona, tranon'omby finanam-bilona, inavo ny hitantsika any, vilona maloto, tsisy zavatra tsara any, ary nda ny tranobongo azany mbola tsara n'izany finanam-bilona zany. Fofona ny hitantsika any, maloto sy ny sisa, zany ny finanam-bilona. Fa tany ty Andriamanitra ety ny tonga nofo, fa inona ny sary tian'Andriamanitra, inona ny fahamarinana ao ambadika zany. Dia zao voalazany Marka 7, 9:20, rehefa manambara ny fotsika olombelona Andriamanitra, ny soratra masina, ny tenin'Andriamanitra, dia zao voalaza Marka 7, 9:20, fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony ny voan'ny sainy ratsy, dia ny fijangajangana, ny anatra, ny volon'olona, ny fakambadin'olona, ny fieremana, lolo-po, ny fitaka, fijejejona, ny maso ratsy, fitenenan ratsy, ny avinavina, ny fahadalana, zany zava-dratsy rehetra zany ny mivoaka avy ao anatin'ny fon'ny olona ka maloto azy. Toerana maloto, tsy matsiritra, tsy tsara mihitsy ny naterahan'i Jesosy Kristy, fa ny tena ao ambadika zany sary zany dia zao, te hiditra mandondona ao am-potsika ny Andriamanitra ry havana. Tsy manery atsika ndray azy Andriamanitra, mandondona hiditra ao am-potsika Andriamanitra. Fa inona moa ny foany ao am-potsika ao? Ny voalaza Marka 7 dia avy ao anatin'ny fony olombelona ny voan'ny ratsy rehetrarehetra ozy izy, ny sainy ratsy rehetrarehetra, dia tsy inona akory fa ny fijangajangana, ny alatra, vonon'olona, fakambadin'olona, fieremana, lolo-po, fitaka, fijejejona, ny zavatra ratsy rehetra, fitenenan ratsy, ny avinavina, zany zava-dratsy rehetrarehetra zany ozy ny soratra masina, dia mivoaka vato anatin'ity fony olombelona ity. Ry havana, raha sitsika ataontsika hoe ty misy basy anankiray, basy kalaky ny kovy anankiray apetrakitsika eto,
io apetrakytsika io basy io chargé tsy mahafaty olona io basy io raha misy olona tsangana zany eto aloha eto de apetraka eto ty basy ty tsy mahafaty olona io basy io raha tsy misy olombelona anankiray mandray an'io basy io de mitifitra de maty le olona avaizany von'olona avato anatin'ny fotsika de toy zany mialatra ny fangalaram-badin'olona ny faharatsiana rehetra mitranga ety ambony ty tany ty mivoaka avy eo anatin'ny fotsika olombelona ao voaka avy eo anatin'ny fotsika olombelona ao ary ny fanafody misy teny any amy Jeremia ny fon'olombelona izy de manana aretina tsy azo sitrana ny vo sy ny fo misy aretina tsy azo sitrana Andriamanitra ihany mahay manasitrana azy Andriamanitra rery no mahay manasitrana an'izany ka reo ny aretina mialatra zany sy mivon'olona reo fantikana ny didin'Andriamanitra rehetrarehetra de tsy avy amin'ny didin'Andriamanitra akory avy ao anatin'ny fotsika olombelona io le virus na lefa ny satana ao anatintsika ao amin'ny fotsika ao izy tsisy olona voaolana zany ty zavatr'olona ty tsy afaka mangalatra an'iny izy aniza raha tsy misy fon'olombelona mety satria angalariko ty tsisy olona voaolana izany tsy misy vijangajangana mitrangy zany raha tsy ny fon'olombelona avy anatin'ny fon'olombelona mivoaka ny fijangajangana sy ny fangalaram-badin'olona sy ny zava-dratsy rehetrarehetra averiko vakina indray ry avana marika toko 7 andiny faraika amby 20 avy ao anatin'ny olona de avy ao am-pony ny ivoan'ny sain-dratsy de ny fijangajangana mialatra ny vonon'olona afakambadin'olona fieremana lolo-po fitaka fijerojejona maso ratsy teny ratsy avinavina fahadalana rehetra miseho sy mipongatra eto ambonin'ny ty tany ty avy ao anatin'ny fon'olombelona ry avana koa ny antondian'i Kristy ety ambonin'ny tany ny antony naterahan'i Kristy tao anatin'ity finanam-bilona ety te hiditra ao apotsika Andriamanitra zany ty menarana varahany ty ary azadino fa ny fijangajangana ngeny mahatonga ny sida aretina izany ny von'olona ngeny mahatonga ny fahafatesany reo fahotana rehetrarehetra ngeny no mahatonga ny aretina sy ny fahafatesany sy ny faharinganany koa raharavan'Andriamanitra zao fototry ny ratsy zao de fongotra ho azy ny fahafatesany fongotra ny aretina koa mifanasitranana zany zao zavatra mitranga eto ambonin'ny tany zao de Kristy fon'olombelona anankiray mandray an'i Kristy ao anatiny no fanafody zao zavatra rehetrarehetra zao tokoa ny zavatra nitranga rehefa teraka tao an-tranon'omby tao am-pinanam-bilona ity Jesosy Kristy ity zao ny zavatra nitranga Luka toko 2:17 Luka toko 2:17 ary misy anjely marobe avy tany an-danitra niseho tapoka miaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra tao anatin'ity finanam-bilona ity zany rehefa teraka tonga tao Kristy teraka tao Kristy ao anatin'ity tranon'omby ity de feno anjely tapoka tao anatin'ny finanam-bilona feno anjely tapoka Matthieu toko 2:20 inona koa ny zavatra nitranga rehefa teraka tao ty Jesosy Kristy ity Matthieu toko 2:20 de zao ny voalaza Matthieu toko 2:20 ary rehefa tafiditra tao an-trano izy de nahita zazakely sy mari reniny ka nekoaka teo anatriany ary nefa nosokafany fitehirizany rakiny de nanolotra zavatra ho azy izy de volamena sy zavatra manitra ary miora teo zany rehefa teraka Jesosy tonga ny anjely rehetra nameny ny finanam-bilona tonga nay ny volamena sy ny ranomanitra mameno ny finanam-bilona tonga ny mangy ny manam-pahaizana teo tambony ty tany ty mekoaka eo amin'ny finanam-bilona mbola tonga tao kory Herôda mpanjaka teo tambony tany mekoaka teo tao amin'ny finanam-bilona satria ao Kristy zany riavana zany tsy ambaratelo ao ambadiky mifandraisana n'ity Jesosy Kristy sy Andriamanitra ity na maimbo aza na maloto tahaky ninona ary ny fiainatsika na tsisy raisina tahaky ninona ary na jola tahaky ninona ary tsika na maloto tahaky ninona ary ny fotsika sy ny saitsika ka mampiditra any Kristy ao anatitsika itsika ao amin'ny tokantranontsika ato amin'ity firenetsika ity de tonga daholo ny zavatsoa rehetra zava-tsoa rehetrarehetra manasanao a
mety manana tokantrano mitovy amin'ny finanam-bilo ty anao maimbo tsisy ilana azy tsony manala baraka mamena trolona mety jolay ianao ohatra le teo amin'ny azo fijaliana mety marary ianao ohatra n'le vehivavy anankiray le nikasika morotongo n'akanjon'i Jesosy mandeha ray isan'andro cancer mihitsy ninona fiainanao ry havana zany ny antony natongavan'i Jesosy ety ambony ty tany ty zany ny antony zany fiainana tsy mety tsisy mandeha amin'izay lohany zany no antony natongavan'i Jesosy tety ambony ty tany ty averiko indray rehefa teraka tao amin'ny finanam-bilo io Kristy tonga ny anjely rehetrarehetra lanitra zany ray manontolo rehefa teraka tao Kristy tonga ny volamena sy ny ranomanitra sy ny magy sy ny mpanjaka teo amin'ny tranon'omby io androany no asehoanao votoatiny ty menarana varahana ity raha mandray an Kristy isika raha mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy raha mandray an Kristy tsika hiditra ao anatin'ny tranotsika ao ampidiritsika ao anatin'ny fotsika feno avinavina feno fimamona feno fijangajangana feno adalana io ampidiro ao anatin'ny fonao ange Kristy fa ho tonga tapoka ozy izy lioka toko faro tonga tapoka ny anjely rehetrarehetra ny deran'Andriamanitra io vavanao tsy mahiavatsy miteny ratsy ty vavantsika tsy mahiavatsy manompo sy manozona ity tanantsika tsy mahiavatsy mamono olona ity ry havana miova ao amin'ny trano zay feno aretina feno fijangajangana feno sida feno fankahalana feno fifandirana sy ny sisa azavarina mijery miady sy ny olana itsika ampidiro ao an-tranotsika Kristy ry havana fanao zava-mahagaga izy zao ndray mifanambarany marika toko fahafito version marika zany toy zao ndray mifanambarany marika toko fahafito raha vao potra na tonga amin'ny toerana anankiray Jesosy Kristy tonga amin'ny toerana anankiray marika toko fahafito andimy ndraiky amby roapolo sy ny roa amby roapolo marika toko fahafito andimy ndraiky amby roapolo sy ny roa amby roapolo le mivakitsika teo ihany averiko tsara io vaky teny io avy ao anatin'ny olona de avy ao anatin'ny fony ny voan'ny sainy ratsy de mifijangajangana mianatra mivonoan'olona sy mifakambadin'olona tovy amin'ny tranon'omby maloto takan'ny finanam-bilo io fotsika io aoka ho teraka ao fonao Jesosy Kristy androany ary ny andininy fa roa amby roapolo avy ao anatin'ny fotsika misy ny fieremana lolompo enao tsy mety mamela eloka enao tsy mety mamindra fo tsy mamela mivalo enao tsy mety miaikelikio lolompo sy ny sisa fieremana enao zay jejojejo morongatra nge am'izao vampitony anantsika zao ry havana ny fiborodanana fijangajangana tsy fanaovana raisy reny zany rehetrarehetra feno an'izany ve ny fiainanao azavarina mijery sy mandinika an'izany ianao fa ampidiro ao aminatin'ny tranom-bilona finanam-bilona io Andriamanitra ry havana zay nge dikan'le Jaona toko voalohany andininy 7:20 Jaona toko voalohany andininy 7:20 de zao ny voalaza Jaona toko voalohany andininy 7:20 efa haitsika fa vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamitsika ary hitanay ny voninahiny de voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana veriko indray ary ny teny tonga nofo ka nonona tamitsika lay teny tany ampiandohana amin'ny Genesis manao hoe misy ny mazava de nisy zany misy ny kitana de nisy zany misy ny masoandro de nisy zany teny misy zany de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ary Andriamanitra ozy ny Jaona toko voalohany andiny voalohany fa zany teny zany Andriamanitra de tonga nofo tety ambony tany niara-nonona tamitsika ary hitanay ozy Jaona ny voninahiny any amin'ny toerana maizina any amin'ny toerana maloto any amin'ny toerana tsisy ilana azy raha vao tonga ao ty teny tonga nofo ty lay menarana varahana de feno voninahitra ry havana ndray mandeha dia napiditra ty Jesosy Kristy ty tao an-tranony Lazarosy any amin'ny Luka misy an'izany ndray mandeha misy mpiasa-panjakana anankiray tena loha laharana amin'ny kolikoly premier corrompu tamin'izany fotoana zany mpiasa-panjakana takan'ny Lazarosy premier corrompu zany hoe ny tompony kolikoly faratapony
fanaovana kolokolo zany de ry zakaiosy mpangalatra sady pisoloky mpanao kolokolo fa ndray mandeha napiditra an'Andriamanitra ty zakaiosy ty tao an-tranony de zao ny zava-trano trango amin'ny 95 sy 7 Luka toko 7 sy 7 fa zakaiosy kosa mitsangana ka nanao tamin'i Jesosy hoe indro tompoko ny atsasaky ny fananako meko an'ny malahelo ary raha misy zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana de onerako avy efa treny zany raha misy mpangalatra anankiray sy pisoloky anankiray mpamitaka escroque anankiray mapiditra ny Jesosy ao an-tranony mivoaka ho azy mialatra mivoaka ny fangalarana ny fo mangalatra sy tia mangalatra mivoaka miala amin'ny anaran'i Jesosy ary ty zakaiosy ty tsy vitan'ny mpangalatra sy pisoloky fa zao ty tena kaihatra mihitsy ino zakaiosy rehefa napiditra nyty Jesosy Kristy ty tao an-tranony de miteny amin'ny fomba mahagaga mihitsy manao hoe ny atsasaky ny fananako tompo omeko an'ny malahelo zany misy fo anankiray fo ty tena fo mpangalatra anankiray nidiran'i Jesosy napiditra ny Jesosy teo aminy fa mivadika lasa fo tovy amin'ny fon' Jesosy Kristy manome ny atsasaky ny fananany ho an'ny malahelo ary manala ny alatra rehetrarehetra ao anatiny ao ivoaka ny tranony automatika tsy terena tsy vozonana fa mivoaka ho azy ny alatra miala ny toetrain'ny mpangalatra toetrain'ny mpijangajanga pisoloka miala satria napiditra ny Jesosy magataka anao ao anatin'izao confinement zao midikany hoe mibanjina an' Jesosy ampidiro ohatranao Kristy fa miala ireo vadin'olona miala zao fijangajangana mirarakopana iainanao zao miala reo zavatr'olona ho atranonao reo volan'olona fisolokina fanambakana ao ataonao tananao sy ny fonao io miala ho azy automatika zany natao eo ambany fahasoavana ny olona ambany sy fahasoavana de izao ny olona mandray an' Kristy de tsy ilaina tsy miaza mangalatra tsy mangalatra izy fa na ny zavatra ananany ary de omeno an'ny malahelo manao ny sitrapon'Andriamanitra ho azy automatika ny olona ao ambany fahasoavana zany hoe ny olona mandray an' Kristy ao aminy Kristy ny fahasoavana ry avany Kristy ny fahasoavana ko raha mandray an' Kristy ianao de tsy andika ny didin'Andriamanitra indray fa voamaika aza manamafy orona manatanteraka zany didin'Andriamanitra izany zany ny zavatra nitranga tamin'ny zakaiosy ary eo amin'ny Jaona 4:10 Jaona 4:10 indray andininy 10:10 de zao ny voalaza matsy Jaona 4:10 10:10 de zao ny voalaza raha ty ahy ianareo de hitandrina ny didiko ny olona anankiray manapa-kevitra ho tian'Andriamanitra ho tian'i Jesosy Kristy de tonga de hitandrina ho azy automatika anao sy sitrapon'Andriamanitra ho azy ety an-tany taky ny any an-danitra automatika raha ty ahy ianareo de hitandrina ny didiko fa tsy hoe raha mitandrina ny didiko nareo de tia zay le avadiky satana tsy hoe zay mitandrina ny didin'Andriamanitra no tian'Andriamanitra tsia raha izany de marina ny fariseo fa ny fariseo de mitandrina ny didin'Andriamanitra fatratra fa rehefa tonga tao aminy le Andriamanitra nanangana an'io zanak'Israely io ho lamatoana de tsy nafantatra azy koa ny zavatra tokony andeha aloha dia raisy Kristy ary raha tia an' Kristy ianao de ho tio azy hitandrina ho azy ny didin'Andriamanitra miantso ny mpitandrina ny didin'Andriamanitra raha vao mitandrina ny didin'Andriamanitra fotsiny tsika fa tsy ao amintsika Kristy legalista isika tsy vonjena amin'ny asa isika fa vonjena ao amin'ny Kristy zany vaky teny eto raha tia ahy ianareo de hitandrina ny didiko ary ny andininy 2:20 de zao ny voalaza 2:20 zay manana ny didiko ka mitandrina an'izany de izy no tia ary zay tia ho tiany raiko ary zao ho tia azy ka iseho aminy versa zany raha tian'Andriamanitra anao de hitandrina ny didiny ary raha mitandrina ny didin'Andriamanitra anao de tokony ho tian'Andriamanitra ny zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana ohatsy zakaiosy de averiko ary onerako avy efatreny ary ny zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana andray ny atsasaky ny fananako omeko amin'ny malahelo sady tian'izao tontolo zao ianao no tian'Andriamanitra fa tsy misy hoe tia mitandrina ny didin'Andriamanitra fa masika be ohatry ny sakay na mino an' Jesosy Kristy indray fa tsy mitandrina ny didiny mihitsy tsisy zany fa zay tia izy de mitandrina ny didiko ary zay mitandrina ny didiko de ho tia ozy ny tenin'Andriamanitra eto ry havana eo amin'ny
Jona toko fahavalo andininy fahenina amin'ny telopolo. Jona toko fahavalo andininy fahenina amin'ny telopolo dia misy an'izao teny zao natsipin'olona teo amin'ny Jesosy Kristy Maria Magdalena rehefa avy nijangajanga azon'olona nijangajanga dia rehefa natsipy teo amin'ny Jesosy Kristy dia zao ny tenin'i Jesosy Kristy tamin'ity Maria Magdalena ity. Jona toko valo andininy faha 1 zao voalaza ary hoy Jesosy za koa tsy manameloka anao mandehana ary amin'izao sisy zao aza manota intsony. Ny olona anankiray tonga eo amin'ny Kristy dia voavontsy afaka eo amin'ny fitsarana fa tsy manota intsony, aza manota intsony. Riavana manasa anao amin'ity androany ity atsoy Jesosy Kristy. Ndray mandeha dia natsoina teo amin'ny fasana misy an'i Lazarosy Jesosy Kristy, natsoina teo amin'ny fasana misy an'i Lazarosy ao anatin'ny 10 minitra farany. Enonomo zany hoe mampiditra an' Jesosy ao an-trano zany mandray an' Kristy zany ao amin'ny Jona toko faha 1 ndray raha tia hita ianao zany filazantsara ny atsaran'i Kristy zany dia vakio ny Jona ray manontolo sy ny Luka. Fa zao voalaza amin'ny Jona 1 andininy 7 sy ny 10 zao voalaza ary rehefa nanao zany teny zany Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe Lazarosy mivoa dia nivoaka ny maty, misy fehipaty ny tanany sy ny tongony sady voafemo sara ny vava. Hoy Jesosy tamin'ny olona vao izy avelao andeha. Rehefa napiditra an' Jesosy teto amin'ity planeta ity, planeta tany, indro tafatsangana amin'ny maty ny maty. Ino fa tafatsangana amin'ny maty ny maty rehefa tafatsofoka tato anatin'ity vilany feno zavatra mahafaty ty planeta ity Jesosy Kristy, tafatsangana amin'ny maty ny maty. Voavonjy ny mpangalatra ary nomena tsodrana za manota intsony. Riavana ampidio ireo tokantranonao Jesosy Kristy. Fa io Jesosy Kristy io manova ny fiainantsika. Na mainty tahaka ny jaky aza enao dia lasa fotsy tahaka ny oram-panala noho Jesosy Kristy, noho Jesosy Kristy. Na jola tahaka n'inona ary ny olona anankiray dia lasa zanak'Andriamanitra noho Jesosy Kristy. Riavana mangataka anao amaranantsika azy Ezekela 9:30. Ezekela 9:30 ary manomboka amin'ny andininy 420 sy ny manaraka. Ezekela 9:30 andininy 420 sy ny manaraka. Alaiko avy any amin'ny gentlisy nareo ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra ka hoentiko any amin'ny taninareo dia ho fafazako rano madio ianareo ka dia adio. Ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao nataoko ao anatinareo ary esoroko aminareo ary esoroko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofy ianareo. Ny tena antondian'i Kristy, ny tena zavatra ho ataon'Andriamanitra ety ambony tany dia opération anala ato anatintsika ato le fo feno fijangajangana feno fahalotona te hipetraka ao Jesosy tianao opération izy nidikany hoe mamindra fo amiko Andriamanitra opération nge zany zany hoe isoro anatony hoe fo no lovanao tamin'ity planeta ity dia omen'Andriamanitra fo vaovao ianao. Ary eo amin'ny andininy eo amin'ny andininy 1:30 dia zao rehefa omen'Andriamanitra fo vaovao ianao dia ozy izy dia hotsarovana lalan-dratsinareo sy ny fanao tsy metinareo ka dia arikoriko anareo ny tenanareo no ny fahadisoanareo sy ny fahavetavetanareo. Rehefa omen'Andriamanitra anao, rehefa mampiditra Jesosy ao an-tranonao ianao ao am-pinanam-bilona ao anatin'ny foratsinao io dia ho hitanao ny fahalotonao rehetrarehetra ary arikoriko anao ny fahalotona sy ny fahotana rehetrarehetra. Raha tena te hibebaka marina ianao, raha tena te hanaraka an'Andriamanitra marina ianao dia Jesosy Kristy no vahaolana amin'izany. Raha te ho sitrana sy te ho voavonjy ianao, te hiala amin'ny fahalotona sy ny faharatsiana ary te hivadika zanak'Andriamanitra zavatra tokana nomeny soratra masina Jesosy Kristy ilay mahay manova ny fo sy manasitrana ny fo io Jesosy io tamin'izy tonga tany an-trano mpinanam-bilona tonga ny anjely rehetrarehetra, tonga ny ora, tonga ny volamena, tonga ny lanitra, tonga ny mpanjaka, tonga ny arena, tonga ny fiainana sy ny fiadanana ary ny fahasoavana. Manasa anao ampidiry ao tokantranonao Jesosy Kristy riavana fa ovain'Andriamanitra ny fiainanao rehetrarehetra. Aza mijery ny lasanao, aza mijery ny amaitinao sy ny faharatsianao fa mijereva amin'ny Kristy le mahefa ny zavatra rehetra dia iova ny fiainanao. Ivavaka isika, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dera laza saotra natolotra anao mitalao sy mangataka aminao atombo momba anay mamelany Andriamanitra
meody maso zay Jesosy mefo zay afahany mibanjina anao tompo malalo apizy mba apiditra anao tamin'ny tokantranonay ato ato anatin'ity fovatona ity tompo malalo apimba hitovany Nebokadnezara manam-pahefany ato amin'ity firenena malagasy ity ka apiditra ny Jesosy ato amin'ity misy ny razana ity Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra apio zay tsy varina amin'ny fahadisoana sy ny fahalemena sy ny lasanay fa apio zay Andriamanitra hibanjina ny fiainana sy ny famonjena ao amin'ny Kristy Jesosy ka tsisy ny olona atahoranay Andriamanitra fa ny atahorana dia ny tafasaraka aminao sy tsy mandray anao ka dia apio zay Andriamanitra manafany amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray ami